mitera ny aja ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ny fiadanana kosa dia ho antsika sy ny ankonantsika. Amen. Dia mbola mamerina ny fiarabana amin'ny anaran'i Jesosy natratra soa an'izao andro malaza izao sasainao dia tsy ho adinona ihany koa miarahaba antsika rehetrarehetra izay manaraka tsy tapaka an'izao fandaharana izao ny zavatra angatahana aminao naiza naiza toerana misy anao androany dia asaina ianao amin'ny anaran'i Jesosy mba haharitra hatramin'ny farany fa hiara hiderintsika hiara-nandratra hiara-nome voninahitra ho an'Andriamanitra. Dia alohan'ny ambony fotoana dia hitsangantsika tompoko ametraka an'izao fotoana izao eo am-pelatanan'Andriamanitra. Dia tiako sahady ianao androany raha hivavaka ianao dia hipololotra fisaorana anao satria sarobidy loatra ny androandroany. Aza atao fahazarana na fombafomba ny vavaka izay asandratra ao eto androany fa andao tsika hanao vavaka torapo mihitsiny hitoraka zato sanjato amin'ilay Andriamanitra izay nahary an'izao fotoana izao androany. Hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay eo, rainay tokoa ny ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona. Mbola tsy mitsahatra izay Jesosy eo, mideranao, mankalaza anao, manandratra anao, manome voninahitra anao fa tsara loatra ianao. Ianao le tsara sady mpanon tsara. Fahasoavana sy famindrapo Andriamanitra mbola fahanay mijoro eto miantso ny anaranao. Ankehitriny Jesosy anefa tsy mahinahinana inona izay raha tsy eo ny taridalana anao le taridalan'le fananao masina mahay ny zavatra rehetra. Manaova indray ianao izay tianao atao eto fanahy masina fa manaiky ny taridalana anao zahay. Ka sy ny olona tsirairay na ny manatsika n'izao fotoana izao mivantana eny fanadiany ny tokantrano ary satria ianao le tsy azo ferana, ianao le mahay ny zavatra rehetra. Jereo izay mangetaheta manokana Jesosy jereo ireo tsy salama, jereo ireo mananolana matoko maromarina izay fa ao anatin'ny fiderana dia efa hisy zava-mahagaga tsy ho takatry ny sainay andray zava-mahagaga tsy ho takatry ny sainay eto izay fanahy masina. Dia averina eny aminao foana ny derany ajo amin'ny voninahitra. Misaotra Jesosy malalo angatahana amin'ny anaranao masina izany vavaka izany misaotra raha eo. Halleluja, halleluja, amen. Halleluja, halleluja. Ny andro androany moa izany dia andro spesiala satria fahatsiarovantsika nanodinany Jesosy Kristy ny fanahany tamin'izany 2000 taona lasa zany. Dia noho izany raha tonga eto ianao androany asainay mihitsy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Andaontsika tsy hanao fombafomba, andaontsika tsy hanao fahazarana fa dia tadiavinao amin'ny fonao ray manontolo mihitsy Andriamanitra androany. Misy sianao ninina fandaharana izay ho atao eto na ny fiderana zany na ny fanetanana izay ho ataonay zany dia misy si mihitsy ianao tsy olona eo akaikinao io na ny akavianao na ny akavananao ny avonjy anao androany fa ny fandraisanao an' Jesosy Kristy ny fandraisanao an'le fanahy masina. Dia noho izany adinoy ny zavatra rehetra fa andao atrehantsika Jesosy sy ny fanahy masina androany. Raha te handeha lavitra ianao amin'izao asa fanompoana izao zasy ianao tsy mahavita tena rery, mila ny fanahy masinantsika. Mety andalo ny zavatra rehetra fa rehefa eo io fanahy masina io mitaridalana anao dia mazava ho azy ianao fa mivoaka mpandresy foana satria le fanahy masina mihitsy mitaridalana anao. Te hijoro vavolombelona ve ianao amin'izao fotoana izao angatao ny fanahy masina fa io rery ihany no afaka ampijoro anao ho tonga tokoa no tanteraka amintsika tokoa le hoe ianao le fahazavana, ianao le sira, ianao le vavolombelona any amin'izay toerana misy ianao na ny amin'ny fiasananao zany na ny amin'ny fiarahamonina izay misy ianao zany tsy vitanao rery zany fa ndao ny fanahy masina ny angatahntsika misimisy kokoa. Dia noho izany ho ajaintsika izy ampandrosoantsika izy androany dia omentsika azy ny toerany hidery azy amin'ny fotsika ray manontolontsika. Fanahy masina tonga soa eto ianao. Efa tiako sahady ianao androany
handray an'izany fanahy masina zany amin'ny fonao ray manontolo mihitsy. Raha hainao ny hira dia mihira mafy be mihitsy ianao a, fa arakaraka ny anandratanao ny fanahy masina dia hitoetra hiboboka ao anatinao tokoa izy. Asandrato ny tananao anatin'izany hira fiterana izany. Avy mameno an'izao toerana izao anao fanahy masina. Sotra Jesosy, efa eotra ianao Tompo, mitoera amin'ny fony olona tsirairay. Sotra fanahy masina tsara indrindra. Avy mamelo tanteraka eto ianao, feno ny fony fiangonana, feno ny fanahy masina. Raiso ny toeranao, mitoeranao anatin'ny fona i Jesosy eo. Sika rehetra mbola hiantsoantso ihany, ampandroso ny fanahy masina ao anatin'ny fotsika. Mandray ianao izay, raiso ny toeranao fanahy masina. Ianao no andradrainay amin'ny androm-pianana iray manontolo. Tsy mahavita teny izay fanahy masina, tsy mahina inana ino izay nanisaraka aminao, fa fenoy ataovy mitobaka eto izany fananao izany. Antsotsoy mafy ihany, izao ny feonao. Mila fiainana be da be fenao amin'izao andro faran'izao. Fanahy masina ihany ny vavolana, fanahy masina ihany ny afaka meno antsika. Tiako sahady ianao anatin'izany feonkiry izany a, hitsoraka zasandrato eo amin'ny fanahy masina. Inona le tianao atao amin'ny fiainanao? Inona le etaetam-ponao? Inona le fanindriny fonao? Efa nisy zavatra nieritreretinao hatramin'izay ve? Mety efa adinodrinonao le izy. Ankehitriny kosa velominy ny fanantenanao, fa eo ny fanahy masina afaka manao an'izay zavatra tsy takatry ny sainao. Mety hoe misy aretina sitrapanafody ve? Atsoy ny fanahy masina, fa izy afaka nasitrana anao. Amen. Sotra Jesosy. Avy mameno tanteraka eto anao fanahy masina. Aminay indrindra ianao. Fanahy masina
ianao. Tsara loatra ianao fanahy masina. Tazomy ihany ny fifataonao amin'ny fanahy masina. Fa tsy avelantsika androany raha tsy feno mitobaka ianao androany a. Fa tsy andalindalo fotsiny ihany ty fotoana ity. Eny fa na dia ianao any tokantrano ary a, mezaha mihitsy ianao misisika amin'izao fanatrehan'ny fanahy masina zao. Satria ny tenin'Andriamanitra dia efa miteny fa amin'ny andro farany ozy izy a, nandatsahako ny nofo rehetra. Dia tsy izy zany fa zasy ianao zay efa nino nandray an Jesosy Kristy a, dia manana indray ianao anjara. Roviana indray ary ianao vao eritrehitra hoe hiala amin'io toeranao io. Androany ny fotoana tsara indrindra. Andao mbola sotombotsika bebebe kokoa ihany a, hidiny eto izany fanahy masina zany a. Manana etaeta, misy si mihitsiny ianao. Ozy izy ianao hoe za te hivavaka miteny tsy fantana, tsy maninona, ataovy izay mampaleza ianao a. Fa eto zany fanahy masina zany androany. Ho hitanao tokoa ny ane a, fa tsy ho tahaka ny diranao teto ny voanao, fa mezaha fotsiny ianao mitsofoka ao anatin'izao a fanatrehan'ny fanahy masina zay mamaiva eto tony toerana eto zao. Fenoy misy kokoa zay fanahy masina. Halleluja. Samy mira mafy be raha mahay azany izany. Ny hira izay ataontsika dia misy hery, misy fahefana. Asandrato ny tananao a, ho fanajana ny ray zanaka fanahy izay eto manatrika eto. Miranao misy kokoa izay fanahy masina. Tsy mahay fanahina na ino izay raha tsy manana anao fanahy masina. Midiran-tsehatra ho anao fonay. Raha mandresy izay Jesosy tenao nomena ifona azy. Mila anao misy kokoa izay fanahy masina. Iantsoantso ny fanahy masina. Fenoy tanteraka ny fiangonana Jesosy. Fenoina ny olona izay manaraka ny tokantrano any a. Fenoy fa hainao atao zany fanahy masina. Zany mihitsy tokoa. Momba anay ray manontolo mihitsy fanahy masina. Tena mila anao. Maina ihany izay raha tsy eo anao mitaridalana ilay fahaiza manaonao fanahy masina. Zany mihitsy nirina eto miseho eto androany.
sanjato amin'ny Jesosy ianao samy mivavaka indraindreo ireo fanahy masina apetrao amin'ny toerana izay tokony toerana fanahy masina androany fa ho hitanao zany fa ianao manandratra Andriamanitra eto izy kosa mandamina izay zavatra tokony ho alamina rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao tsy angatakitsika androany fa ny fanahy masina mahay ny zavatra tokony atao ny anjarako sy ny anjaranao fotsiny androany dia manindraindra azy mivavaka vavakana Milana misy kokoa izay fanahy masina Ramandresy zahay dia noho ianao fanahy masina Ramandresy ny fiangonana androany dia noho ianao fanahy masina tazo misimisy kokoa ihany mbola hosintomitsika misimisy ho tonga eto ihany ny fanahy masina andao indray zasainao anao fanekena vaovao satria efa nampandrosoantsika izy efa eto izy dia mila zasainao mihitsy mitendray hoe anangana tantara vaovao indray anatsangana nefa rava teo amin'ny fiainanao indray zany fanahy masina izany andao fanekena indray izy ao anatin'ny foniteny kely fotsiny ity eto mety hoe misy olona mino marimarina fa misy olona mihitsy eto androany mety hoe manana fanekena ianao mety hoe manana faniriana ianao mety hoe manana projet be ataovy amen manana projet be ianao mba hividy fiara amen anangana trano ampiasa vola amen zany anefany mba hahatonga anao tsy hananao foana dia ny vahaolana tsara indrindra dia ilay fanahy masina io taridalana anao dia noho izany andao indray zasainao anao fanekena vaovao tenentsika mihitsy fanahy masina hoe enao ny taridalana anay raha tia omby izay dia aminao rery ihany ny zavadrehetra dia eto zany fanahy masina zany androany anangana le raha atr'izay izy anao fanekena vaovao amintsika indray izy androany dia andao mbola ho amafisitsika amin'ny heriny amin'ny irany zany fanekena vaovao zany halleluia sotra fanahy masina Jesosy fa manantona anay tsirairay tokoa ny ianao Jesosy efa tsapana eto zany fanatrehanao zany eto ianao fanatrehanao satana tompo eto ianao manangana zay raha vashizay Tumbo, hetianao, hanao mihoatra zay vitanay. Tumbo, hetianao, manomboka tantara vaovao. Tumbo, hetianao, sisy nanyaretina me
no afaka mandeha lava ny olona salama ihany afaka mandeha lava hay ny fanahy masina tao izany. Eto ianao Jesosy. Manangana izay ravatry izay manao mihoatra izay ivelona hanomboka tantara vaovao indray izay Jesosy. Piano masinao amin'izao fotoana izao. Misy marary ve aminareo tonga manarika ity fotoam-pivavahana ity? Misy marary ve aminareo izay manaraka izao fandarana izao any tokantrano? Andriamanitra dia Andriamanitra mamela heloka ary Andriamanitra manasitrana ny olona marary ao anatin'ny fotoam-pivavahana. Manana olana ihany koa ve ianareo? Tsy olona iray na roa na telo no manana olana amin'izao vaninandro izao fa marobe. Fa saingy no famindram-pon'Andriamanitra lehibe androany dia man'ny olana eo amin'ny fiainanao amin'ny fomba tsy takatry ny sainao. Tena tsy ampozinao mihitsy ny herin'Andriamanitra miasa eo aminao fa manana ny olana eo amin'ny fiainanao. Apetrao eo amin'ny fonareo ny tanana. Andriamanitra mamindra fo sy mamela heloka any rehetra tonga manarika ity fotoam-pivavahana ity ianao. Enina dia ireo namanay any tokantrano azy dia omenao an'izany anjara fahasoavana izany, omenao famelan-keloka izy. Ka amin'ny alalan'izao vavaka ataoko izao dia hovonjenao ho afaka amin'ny aretina izy, ho afaka amin'ny olana ihany koa. Ho anareo sy marary apetrao amin'ny fatra misy marary ny tanana. Naretina kely ario ianao. Tsy aleo ve sitranin'Andriamanitra androany toy izay sitranina amin'ny alalan'ny zavatra hafa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amin'ny anaran'i Jesosy, mandidy anareo aho ry aretina na inona karazanareo petraka amin'ny olona tonga manalika ity fotoana ity. Miala ny aretina rehetra, sitranina ny olona rehetra marary tonga eto. Ny aretina vatantenan'ny olona
any mitovan'ny olona any dia esoriko amin'ny anaran'i Jesosy. Esoriko amin'ny anaran'i Jesosy. Esoriko amin'ny anaran'i Jesosy. Lasanao ry fanaratsy. Lasanao mandeha. Zao mandidy amin'ny fahefana sy ny hery. Ry fanamafarofy. Mpitondra aretina amin'ny tenan'ny olona. Miala zao dia zao. Miala zao dia zao. Hatrany amin'ny tokantrano any. Sitrana izay manaraka zao fotoam-pivavahana izao. Ary ny olana ihany koa miala amin'ny fomba mahagaga. Ny herin'Andriamanitra izay milatsaka eto no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny olana. Misaotra tompo. Misaotra. Misaotra. Jesosy eto ianao. Akipitsika any ny masontsika dia ho ataontsika zahira izay. Jesosy eto ianao. Ataovy amin'ny fonao rehetra zahira izay. Ho fanehoana finoana fa mino fisiny eto ianao. Ary mbola hiasa aminao izy hitondra zavatra lehibe sy mahagaga ankoatra fanasitranana, ankoatra famahana olana. Akipimy masonao. Samy mira daholtsika rehetra. Ataovy mafy be mihitsy ny hiranao. Ho fanehoana finoana fa eto Jesosy. Eto ianao. Jesosy ndreto izahay. Dia mbola mangena ihany isika. Manasitrana anao ny tompo androany. Manasitrana anareo izay marary any tokantrano ihany koa ny tompo androany. Tena mirakla ho ataon'Andriamanitra amintsika izany. Satria izy no tsy miova ho malitsy an'io ary mandrakizay. Zao ny faminaniana nampitondrainy an Jeremia. Indro tanterahako ny fanasitranana anao. Ho tanterahany androany tokoa izany. Ho amariny Jesosy ny teniny aloky ny vavana. Fa raha manantona azy ianao dia omeny fitsaharana. Raha manantona azy ianao omeny fitsaharana. Ahoana ho izy? Makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra, izay mavesatra entana, izay manana olana. Mila miala any amin'ny toerana misy anao ianao. Manantona Jesosy fa zao ny teniny omeny fitsaharana ianao. Andron'io ho amarininy eo amin'ny fiainanao zany teniny zany. Sambatra ianareo toka eto. Sambatra ianareo izay manaraka zao fotoam-pivavahana izao amin'ny androandroany ity any tokantrano any. Andro ny tompo anareo ny androany. Tsy takatra sainao omeny fitsaharana ianao. Ivan'ny olana amin'ny fiainanao. Omeny fitsaharana ianao. Ary ho tahiny ny fiainanao. Reo zavatra maty teo aminao ho velominy androany. Reo zavatra tsy nety teo amin'ny fiainanao ho ataon'Andriamanitra mety androany. Halleluia. Misaotra tompo. Misaotra. Halleluia. Amen. Samy ary maka toerantsika isika. Mba safady eo tompoko. Ho anareo izay narary tamin'ity androandroany ity, mba tsapo vitivity eo ny tenanareo. Enoke le fatra marary, nanahoana izy zay. Tany kibondreo tavy nisy voto. Za miteny aminareo fa eto Jesosy levina zany fivitosany zany. Tsapa hoe raha tsy mitsapa inganao tsy fantatra hoe sitrana sa tsy sitrana ianao. Ary misy zavatra tsy hainao natao dia ataovy. Fa efa nanasitrana anao Andriamanitra.
na ianareo manaraka zao fotoam-pivavahana zao amin'ny alalan'ny fahitalavitra na amin'ny alalan'ny Facebook na YouTube ohatra ho gaga ianao ho gaga ianao fa na ianao dia atsapa hoe ary-dranona tokoa ny arety to mitenako tsaroko dia mandeha ny toroteny tako zao dia nandeha fahitalavitra dia gaga le olona zay natoro teo mpandriana ny antso any telefona izy avy eo pastera eo mpandriana ozy izy manaraka ny torotenao vo maraina amin'ny alalan'ny televiziona io dia anao mivavaka iny tonga dia inko nisavatra niala tamin'ny tenako dia teo mpandriana teo ozy izy iny niofitrovitra ny tsipatsipaka gaga ny olo atoatra fa maninona dia tonga dia azoko ny marina nivoaka ny devoly teo aminy nivoaka ny devoly teo aminy nefa tamin'ny alalany fahitalavitra nivavaka nataoko ho an'ny olona rehetra afaka nositrany ianareo zay marary any atokantrano manana tombo manokany ianareo zay manarika eto halleloia halleloia ka tsapaoro ny aretinareo izy taminareo ny toka teto izy narary zao nao matsapa hoe sitrany enonao mihitsy hoe niala le aretina mba safady hoe raha misy marary teto kanefa sitrana ome voninahitra andriamanitra tsakany ao tananao hoe sitrana mihitsy anao tsapanao hoe sitrana asafady hoe nara manangatanandre mba mandroso vetivety ty alohana hoe mandrosoa mandrosoa halleloia ho anareo ny tokantrano ka natsapa hoe sitrana dia mba afaka miantso any telefony ianareo satria voasoratra hitanareo eo ny numéron'ny telefoniko na dia faso SMS mba mahery kokoa nge zay mpanompon'ny Andriamanitra rehefa mba mijory vavolombelona ianareo any tokantrano any inona ny nararanao teo tany an-trano amboninahitra dia ho an'i Jesosy rery any tany an-trano aho zany efa saika hoe tsy ho lasa tia mihitsy fa mizina be mihitsy ny tratrako zany mizina be ny tratranao mizina be dia nandeha any aho moa dia mivavaka teo pastera dia ohatra tsy misy nini zao enonao tsy manina ntsony dia raina ny tompo omena voninahitra izy tsy very ntsony ny aretina inona ny narary anao teo efa herinandro mahery zay manakitsako be daholo mivatako dia mangidy be mivavako dia fanina na mandeha ny an-dalana dia ohatrany tonga dia mivena ho azy zany dia ndrezay namako akaiky eo nivonjeko aingana dia zao nefa manao ahoana zao azy hoe efa tsy maninona ntsony tsy hainao manakitsako ntsony ny vatana efa afaka le mangidy be tamin'ny vavako afaka kokoa le mangidy tamin'ny vava teka mafan'Andriamanitra isika voninahitra ho an'i Jesosy ny izy roko vavolombelona fa za zany tena narary valana be mihitsy ny tamin'ny Alakamisy zoma sabotsy maly dia maly dia batan'ilay zafikely koatra zao dia tena tsy zakako mihitsy dia ozy tamin'ilay zanako le reny zaho tena tsy mahavita mihitsy aloha androany dia tsy afaka nanao ninina mihitsy dia za aloha ny andanako aty rehefa Alahady dia manao raharaha be tena mampiritrano dozy le rangahanay hoe ajanony le borosiko koa fa milaza marary mbola io ihany ny atao eo izy fa mandana mandeha any dia ataovy hoe any dia ozy dia lasa koa zany oa navaliko za mihitsy aloha izy sady natsipiko le borosiko koa hoe lasa koa zany oa dia voninahitra ho an'i Jesosy fa tonga teto teo dia nresaka madamy lala za moa groupe 10 eo madamy lala dia nresaka madamy lala dia mipetraka ny meseza vato rehetra nitsangana fa tena ozy ny anaran'i Jesosy tena nanikipy mihitsy fa tena tsy zakako mihitsy zao nefa manahoana lizy voninahitra ho an'i Jesosy fa tena sitrana tena sitrana zao afaka miondrika miondry ianao tena teo tsy afaka nanao aza mihitsy tsy afaka manao zany tena marina ay teka mafan'i Jesosy isika tompoko voninahitra n'Andriamanitra rery ihany ny joroko vavolombelona eto za zany dia nanavy nandritra ny herinandro nangorangorana be mihitsy ny ary tena tsy zakako mihitsy na lamosina na loha fa tao anatin'ilay vavaka teo dia niakatra be mihitsy ny hafanako dia avy eo tsapako ny sinda be ilay izy dia tsy maninona ntsony azo dia raina tompo atao mafy inona nazo anao teo voninahitra ho an'Andriamanitra za zany tirarako ty narary be daholo izy ohatrany andrika naka ty zao vita mivavaka dia tsy maninona ntsony afa sitrana amen dia mandroso azy inona ny narary andry kibo nanina kibondry ohatrany narary be tany an-trano dia nitomany be dia mamanay nandefana taty dia aza mamanareo zao tsy any izy dia iza nitondra ndry taty sarery iza sarery fa indry mipetraka any am-pamatana mpamantanana atsakakatsy
dia izao manao na kibondry efa tsy maninona tsony. tsy maratsony tsy very tsony ny aretina amen. voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany jorako vavolombelo fa zaho zany isaky ny mivavaka eto dia tsy mahazaka mitsangana nataoko hoe 5 minutes fotsiny fa tonga dia marary le valahana miaraka amin'le vodivaniako dia nafa misy fagnentanana hoe mitsangana dia mitsangana tonga dia marary tena tsy zaka dia iny fa mipetraka foana saroko an'Andriamanitra zaho fa rehefa ka fa ela izy io efa ela fa hatramin'ny 3 mois ny vavako teto marary foana zany zaho dia zao no manaona nefa nahazaka na ihira fiderana teo zaho nitsangana tsy maheno marary tsony na tsy maheno marary itsony dia raina ny tompo hiteka mafy be isika ho an'i Jesosy rery any voninahitra za zany taloha tena marary fo rehefa misy zavatra miseho amin'ny fiainako dia marary foana foko latsaka ho azy andramasoko mitainitena foana nefa vao tonga teto amin'ity toeran'ity dia naheno fanatrehan'Andriamanitra teo dia niala helo foko tsy isy tsony amin'izao fa lasa fifaliana be ary amin'izao fotoan'izao sotra an'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy mandity fa naratsy mpitondra aretinao fo tsy verina intsony zany sitrany ity vehivavy ity sitrany manana fo vaovao izy namboarin'ny tompo amen. Inona nahazo anao teo lohako tena narary be mihitsy sady masoko mivoto tamin'ny ray maraina ny fo dia mivoto be ty masoko ty dia mivavaka ianao toka teo mbola voto izy io mbola voto ary lohanao ianao toka teo mbola narary sa narary tena nanentaina be mihitsy ny dia zao manao ny fatsapanao ny masonao tena sitrana sady niena le masonao mantsao tsy voto tsy ilan'ity voto te dia efa sitrana ary lohanao tsy hainao marary intsony me voninahitran'Andriamanitra tsika rehetra tehaka voninahitra ho an'i Jesosy ny joroko vavolombelona fa za zany nandritra ny tamin'ny latsinainy ka hatramin'ny maly sabotsy narary nananaretina mitaizay ina aretina mahazo anao zany ohatrany hoe vavony dia rehefa mihetsika io dia mamaly akatsany any lamoso dia tady hotorana mihitsiny dia zay indray zany zay vao miverena n'io aretina io nanomboka tamin'ny latsinainy dia saika andeha hivavaka tamin'ny Alakamisy dia tsy tody taty fa ohatrany tady hotorana dia maly moa za Jesosy tsy maintsy andeha ho any am-piangonana za rapitro asabotsy hijery paster ao dia tonga taty dia mivavahan'ilay paster atao natao vavaka fanafahana tao dia afaka ilay izy satria manetsina na ohatrany zao zany tsy haina maratsony dia zao izy zao tsy maratsony voninahitra ho an'i Jesosy tsy miverina amin'ity vehivavy ity ny aretina mitaiza tendreko amin'ny anaran'i Jesosy ny aretina izany miala ary tsy verina intsony salama vatana ity vehivavy ity amen. Inona nahazo an'i Estera voninahitra ho an'i Jesosy efa elaela narary ny ilakiboko zao izy sitrana narary maninona misy fotoana izy io rehefa mihetsika dia tsy mahatraka fa miondrika foana zao tsy manina intsony zao tsy maninona tsony ndeo hiteka mafan'Andriamantsika rera tompoko raha mbola misy teka faran'izay mafy ty ataovy Jesosy mahery mahagaga tsy miova omaly mandrakizay sady zany ve halleloia mahagaga ny Andriamantsika reny aretin'ireny zany nosotran'i Jesosy fa raha mbola misy olona marary ka ho avy eto ohatra amin'ny herin'ny androany naretin'ina inoko fa hosotran'i Jesosy izy ianareo ny tokantrano ihany koa dia vavolombelona fa na ianao izay narary tany efa sitrana andeo hiteka mafan'Andriamanitra isika halleloia tsy ry vavolombelona aminareo ngia dia mandeha nisy vehivavy anankiray zay narary dia tsy hay mihitsy zay aretina mahazo ao anatiny ao fa tena malemy tena osa be eo am-pandriana izy dia nampidiriny hôpitaly dia nisy mpiara-vavaka mpandrafitra sedra nankany amin'ny hôpitaly dia nahitandreo olondreo izy ireo mpifankalala mpifankafantatra dia nanatony efa maninona ty anareo dia hoe ty zanako ty marary be tsy afaka mitsangana izy io ao anatiny eo misy satra marary dia efa
telo volana zay izy tato amin'ny hôpitaly dia tsy mety sitrana mihitsy io izy io miaosa dia olona ipino mpiara-vavaka amintsika mpandrafitra raha zay ianareo a makany Androndrakely amin'ny Alahady dia tapa-kevitra tokoa ilay iray mpianakaviana dia nangataka fahazoan-dalana tao amin'ny hôpitaly hoe mba hivoaka ny hôpitaly sabotsy dia nametoko hoe hiverina alatsinainy satria efa 3 volana tao amin'ny hôpitaly tsy sitrana dia nahazo lalana izy dia tokana montsy fotoam-pivavahana teto dia vita fotoam-pivavahana dia niona tamin'ny tomborao tao izy nametrako tanana akory ny zava-magaga riavana fara nandeha niverina tan'ny hôpitaly izy dia olona matanjaka tsy arak'ilay fijery azy teo aloha na izy mivoaka tao amin'ny tomborao ko ary mbola osy fa rehefa tonga ny alatsinainy olona matanjaka ka hoy aho hoe zay nataon'Andriamanitra tamin'izany ho ataony eto amin'ny herinandroany samy mitondra olona marary amin'ny herinandroany amen ny voninahitra ny ao an'Andriamanitra andre ny tenin'Andriamanitra vetrany isika omensika toerana reto mpitarika fidiarana reto azy ny tenin'Andriamanitra zay hotoriako aminareo androany ary anentanako anareo dia tenin'Andriamanitra mikasika ny amin'ilay atao hoe batisa ny fanahy masina sy ny afo ny tenin'Andriamanitra zay hotoriako aminareo androany dia tenin'Andriamanitra mikasika ny amin'ny hoe batisa ny fanahy masina sy ny afo zao ny voasoratra ao amin'ny boky Matia 7 andininy faraika ambin'ny folo Matia 7 andininy faraika ambin'ny folo zao ny voasoratra zay mihaino tsara izao Jaona mpanao batisa dia manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana fa lay avy aoriako Jesosy io lazainy hoe ho avy aoriako no mahery no zao Jesosy io lazainy hoe mahery no zao io ka tsy mendrika hitorina ny kapany aza ao Jesosy io lazainy hoe na izary tsy mendrika hitorina ny kapany izy ho Jaona mpanao batisa no hanao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo izy Jesosy no hanao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo ry fiangonana rehetra manarika ty fotoam-pivavahana ity tsy teny na resaka fotsiny ny amin'ny batisa amin'ny fanahy masina sy ny afo araka voasoratra io fa tena misy zany atao hoe batisa fanahy masina sy ny afo reo apôstôly reo mpianatra Jesosy ry zareo zao a tamin'ny andro pentekôsta andro ray lehibe tamin'izany andro zany raha mbola niaraka ny vavaka ry zareo dia atao anatin'ilay fotoana niarahany ry zareo nanao vavaka dia eo amin'ny baiboly hoe nilatsaka tamin'izy ireo ny fanahy masina sy ny afo nilatsaka tamin'izy ireo ny fanahy masina sy ny afo tena ara-baky teny nisy lela mitarena afo mihitsy teo ambonin'izy rehetra ry zareo zany no kristianina voalohany ny santitra zany atao hoe batisa ny fanahy masina sy ny afo ary androany a dia mitantara aminareo fa tsy tantara nisy fahiny fotsiny ihany zay natao hoe batisa fanahy masina sy ny afo zany fa mbola misy mbola ataon'Andriamanitra hatramin'izao vaninandro iainantsika izao satria nahoana satria tsy miova Andriamanitra tsy miova Andriamanitra ray tsy miova Jesosy tsy miova ny fanahy masina tsy miova tenin'Andriamanitra tsy miova ny programan'Andriamanitra zao mantsy voalaza ny baiboly tamin'ny androny joelam-paminany dia nampitondra faminanian'Andriamanitra hoy izy tamin'ny joelam-paminany lazao ty fa amin'ny andro farany no andatsako fanahiko amin'ny nofo rehetra
amen. Dia nanomboka tamin'io andro nandatsahan'Andriamanitra fanahy masina araka tamin'ny afo io no voalaza hoe andro farany. Dia nanomboka teo zany dia tsy mitsahatra intsony ny fandatsan'Andriamanitra fanahy masina sy ny afony eo amin'ireo olon'Andriamanitra. Ka amin'ny maha olon'Andriamanitra antsika rehetra toka eto, amin'ny maha fiangonana kristianina antsika rehetra toka eto, fanontaniana aloha dia zao hoe iza aminareo toka eto no matsapa-tena fa efa olon'Andriamanitra mba tsangano ny tanana atao vambony be mihitsy. Iza aminareo toka eto no matsapa-tena fa tena fiangonana kristianina atsangano ihany koa ny tanana, ampidino ny tanana. Entre parenthèse a ny olona tena olon'Andriamanitra, ny olona tena fiangonana kristianina dia ireo olona zay fa manana an Jesosy mitoetra ao anatiny. Fa raha mbola any ivelany Jesosy tsy olon'Andriamanitra zany olo zany. Raha mbola any ivelany Jesosy tsy fiangonana kristianina zany olo zany. Ka dia ho anareo sambany toga eto na ho anareo zay tsy mbola matsapa hoe tena olon'Andriamanitra marina, tsy tena mbola matsapa hoe tena fiangonana kristianina, raisy Jesosy omety toerana ao anatinao izy. Raisy Jesosy ataovy lasa mpanjaka amin'ny fonao izy. Ina moa zany tena tiako ambara androany amin'ny maha olon'Andriamanitra antsika ary amin'ny maha fiangonana kristianina antsika dia mila mandray ny fanahy masina miaraka amin'ny afo fanahy masina isika. Araka ny anambarako teo Andriamanitra mihitsy no efa tery hoe amin'ny andro farany ho alatsako ny fanahy masina miaraka amin'ny afo. Izy mihitsy no efa tery. Dia sika ihany koa zany tomina mba angetaheta saniry fatratra hoe mba handray ny fanahy masina miaraka amin'ny afo amin'ity androany ity. Zao no ambarako amintsika fiangonana. Tsy mitovy mihitsy tompoko ny toe-panan'ny olona efa nandray ny fanahy masina sy ny afo sy ny toe-panan'ny olona tsy mbola nandray ny fanahy masina sy ny afo. Tsy mitovy. Samy efa nandray ny Jesosy hitovizana, samy manana Jesosy hitovizana, fa ny mahasamy hafa antsika, ny mahasamy hafa ilay olon'Andriamanitra na ilay fiangonana kristianina, sasany nandray ny batisa fanahy masina sy ny afo, fa ny sasany tsy mbola nandray batisa fanahy masina sy ny afo. Ireo izay tsy mbola nandray batisa fanahy masina sy ny afo dia mijanona ho zaza ra-panafahana. Mety hoe efa amataonana na olon'Andriamanitra azy, na hoe amataonana na fiangonana kristianina azy, fa izy mitoetra ho zaza ara-panafahana. Mitoetra ho zaza ara-panafahana. Ame ohatra zao, ny olona nge raha mbola zaza ara-panahy dia zavatra kely mialatsiny raha miteny hoe bitika le izy dia efa mety hanafitohana azy, mety hanakivy azy, ary mety hampialaza amin'Andriamanitra. Ohatra hoe nindram-bola taminy ny rahavaviny anankiray tao am-piangonana, na nindram-bola taminy ny rahalahy anankiray tao am-piangonana, dia tsy voaverina ilay nindram-bola ilay vola tamin'ny fotoana hifanarahana, dia takiny ihany tsy mbola naveriny ilay olona, takiny ihany tsy mbola naveriny ilay olona. Raha mbola zaza ra-panahy ilay olona dia zavatra takizany dia fa manafitohana azy, makivy azy, ary matoka azy manapa-kevitra hoe za tsy vavaka intsony, za tsy hijanona ao amin'ny fiangonana intsony, aleoko hitady fiangonana hafa, fa na mahita andranina ahy dia manafitohana, na mahita andranina dia mahasorena ahy. Dia lasa izy mifa fiangonana mandeha mitady fiangonana hafa. No heverina angamba fa any misy no tanteraka kokoa no ny ato, any tanteraka kokoa no ny ato. Kady rehefa mandeha ny fotoana dia mahatsikaritra zavatra hafahafa ndray izy. Iny antsikariny ao sanatria ohatra le mpitarika mihitsy no hitany hoe hafahafa toetra,
na hafahafa fitondratena dia tonga dia fa tafitony andray izy kivondray izy dia miala any dia aiza indray re misy fiangonana tokony andehanako hoe dia mandeha amin'ny fiangonana hafa indray izy dia mbola misy fisehoan-javatra tahataka izany mitrango amin'ilay fiangonana dia miala izy ny fiafarany dia tsy mamonjy fotoam-pivavahana intsony kanefa amin'ny baiboly dia mampianatra atao amin'ny Hebreo 7:5 hoe ianareo olon'Andriamanitra ianareo fiangonana kristianina aza mahafoy fiarah-miangona tahaka ny fanao sasany tsy mety ny mahafoy fiarah-miangona satria efa miaina ho anatin'ny andro farany ianareo tahaka izany ny zavatra manjony ny olona raha mbola mitoetra zazara-panahy ka raha tsy mbola nandray fanemaso ny hafa anao dia ho zazara-panahy foana ary fiafaranao azy a possible tena hiala 100% amin'ny fanompoana an'Andriamanitra raha tsy mbola nandray fanemaso ny hafa ihany koa ianao na dia olon'Andriamanitra na dia fiangonana kristianina azy dia tsy tena hita misongadina ilay fivam-piainana tsy hita misongadina ilay hoe lasa olom-baovao fa dia matetetika dia indro fa mandiaraka ny nofo ianao mandiaraka fomba fanao ny olona zao tontolo zao ianao ny fiangonana tao Efesosy moa dia tsy karitry Paoly apôstôly fa ohatr'izany mihitsy fiainana ka natoka Paoly apôstôly nananatra manokana ny fiangonana tao Efesosy ao amin'ny Efesiana 4 zao adiny 7 dia ho Paoly hoe aoka ianareo tsy andeha tahaka ny fandehanany jedilisa intsony tsy mety aminareo amin'ny maha-olon'Andriamanitra anareo amin'ny maha-fiangonana kristiana anareo ny mbola mandeha tahaka fandehanany jedilisa izany hoe nandiaraka ny nofo nandiaraka fanao ity zao tontolo zao ity ohatr'izany ny fiainan'ny olona raha mbola araka ny nofo izy satria tsy mbola nandray ny batisa fanemasina sy ny afo riavanao androany ny antso lehibe entin'Andriamanitra amintsika fiangonana toka eto na ianareo ny etokantrano dia izao mila mandray ny fanahy masina miaraka amin'ny afo isika rehetra mila mandray isika rehetra enina dia ianao izay samba toka eto azy rehefa nandray an Jesosy ianao dia miaraka amin'izay aoka ihany koa angetaeta fatratra mandray ny fanahy masina sy ny afo halleloia 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 hivavaka tsika rehefa avy eo hivavaka sika mba ilatsika amintsika fanahy masina sy ny afo satria efa nteny ma Jesosy izy aminareo izy rangatany zana mofo no amin'ny azy vato rangatany azan-drano trondro no hanome azy mena rano ianareo na dia ratsy azy mahalala manome zava-tsoa zanakareo tsy mainky ava fandrainareo izay nan-danitra ahoana Jesosy hanome ny fanahy masina izay mangataka aminy raha tery zany ianao androany mba handray ny fanahy masina miaraka amin'ny afo dia pare Andriamanitra andatsaka an'izany amin'ny androandroany ity amen araka ny nambarako taminareo moa dia hoe reo apôstôly reo mpianatra Jesosy ry zareo no santatra an'izany atao hoe fandraisana ny fanahy masina sy ny afo izany zareo no voalohany nataon'Andriamanitra nataon Jesosy vita batisa ny fanahy masina sy ny afo ny fiseho dia tahaka izao araka ny voalaza ao amin'ny asin'ny apôstôly 2 manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 4 andeo vakina le teny ary nontoka ny andro pentekôsta ilay andro novantsika feto androany io dia teo fitoerana ray izy rehetra izany hoe nyraisaina namontsy toerana ray izy rehetra tena faly be hafa miraisaina miaraka eto isika andininy 2 ary nisy feo toka tapoka avy tany an-danitra izay mihitsy zany fatsapan'izy ireo hoe feo avy tany an-danitra le izy toy ny rivotra mahery mifofofofo ka nanenty ilay trano ny angonana andininy 7 ary nisy lela mitarena-afo niseho taminy niseho hitan'izy rehetra le lela mitarena-afo teo amboniny izay ny zarazara
ary miperaka tamin'izy rehetra isan'olona zany ary samy feny fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araky ny nampitenena ny fanahy masina azy tak'izay zany a ny zavatra nitranga raha mbola nyraisaina niaraka vavaka tao amin'ny toerana anankiray ny apôstôly na rety mpianatra reto latsaka fanahy masina enin'izy ireo tsapan'izy ireo ary akoatra zany masina izy ireo mihitsy nahita ilay lela mitarenafo petraka tao ambon'izy rehetra entina milaza hoe vita batisany fanahy masina sy ny afo ny apôstôly na ny mpianatra tamin'izany fotoana izany riavana malalo efa namarako teo fa tsy miova ny ray tsy miova ny zanaka tsy miova ny fanahy masina tsy miova ny tenin'Andriamanitra tsy miova ny programan'Andriamanitra kaseny amin'ny fandatsana ny fanahy masina sy ny afo tsy miova hatramin'ity androandroany ity noho zany ampahirezintsika mba tena angetaheta fatratra mba tena aniry fatratra no vita batisa fanahy masina tahaka ireo apôstôly tahaka ireo mpianatra Jesosy ity zavatra anankiray nampahery taorianany filatsan'ny fanahy masina sy ny afo tao amin'ireo apôstôly dia niala ny tahotra tao amin'izy ireo tiako ambara nisy tahotra dominina tao amin'ny fiainan'ireo apôstôly teo amin'ireo mpianatra Jesosy dia le tahotra zay natoka azy ireo tsy nasany joro vavolombelona hoe zahay no vavolombelon'i Jesosy dia le tahotra natoka azy ireo tsy sany sy vahoaka nitory ny filazantsara ianareo mahalala tsara ny tantaran'ireo apôstôly fa tamin'ny fotoana nisamborana an' Jesosy tao amin'izany Getsemane Jesosy no nisamborona fa ny apôstôly rehetra ho amin'ny baiboly rifatra nandositra izy rehetra navelany rery teo Jesosy kanefa nge raha ny vava nataon'ireo apôstôly tany aloha tany talohan'ny fotoana nisamborana an' Jesosy io dia mazava be hoe tsy saraka aminao zay Jesosy tsandahoanao mihitsy zay hiaraka aminao foana izahay fa indrisy zay nitantaraiko izay hoe nandositra izy rehetra tamin'ny fotoana nisamborana an' Jesosy ary na dia Petera zay nisan'ny tena hoe mafana fo tena hoe mirehitra ho an'Andriamanitra mirehitra ho an' Jesosy ary ino moa ny tena atao amin'ny Petera tany aloha tompo voninao hiaraka aminao voninao tsy andahoanao mihitsy ena dia hiatra amin'ny fahafatesana azy vonina foana pare foana kanjo nisy ankizy vavikely nisy ankizy lahy nisy ankizy vavikely nanatona Petera niteny taminy naman'ilay io lehilahy tsarain'io ianao efa hitanay niaraka tamin'io ianao ny fiteninao miapaka fa avany Galilea ianao dia inona ny voalaza amin'ny baiboly nandahan Jesosy Petera mbola tsy resaka fahafatesana fa fiapangana fotsiny dia navita nandahan Jesosy Petera ninina hoe tsy fantatro izany modikisa be teo fotsiny izy satria nahoana zay ny zavatra nitranga raha tsy mbola nilatsaka tamin'izy ireo ny fanahy masina sy ny afo fa rehefa nilatsaka kosa ny fanahy masina sy ny afo tena niova 100% tantaram-piainan'ireo apôstôly tanteraka ilay teny nataon'i Jesosy andao nge vakitsika ny asa apôstôly toko voalohany 14 sy ny 15 aloha asany apôstôly toko voalohany 14 sy ny 15 ary niarany angona teo aminy Jesosy zany hoe nivory zany Jesosy sy ireo mpianatra dia namepetra an'ireo mpianatra tsy ala ny Jerosalema Jesosy ho ianareo zay mbola miala teo Jerosalema fa iandro ny tevikasany ray zay farenareo tamiko 15 Jaona nanao batisinareo tamin'ny rano nampatsivon'i Jesosy any le teny nataon'i Jaona hoe za manao batisinareo amin'ny rano fa lay ho avy ao ariko tsy mendrika hitondra ny kapany azaho dia voasoratra io fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy tsy nitovana Jesosy fotsiny hoe atao batisa fanahy masina ny afo
fa le teny jaune io naverin'i Jesosy io dia tanteraka io tamin'ny andro pentecoste dia amin'ny 15 dia ho Jesosy fa azo hery anareo amin'ny latsamby fanay masina aminareo azo hery hiala ny tahotra hiala ilay toetra tsy mahasahy mijoro vavolombeloko hiala ilay toetra matoka anareo tsy mahasahy mety ireo filazantsara fa azo hery anareo dia inona mitranga ho vavolombeloko any Jerosalema ianareo ho vavolombeloko eran'ny Jodea ianareo ho vavolombeloko any Samaria ianareo eny ho vavolombeloko hatrany am-parany tany ianareo dia tanteraka le izy rehefa nandray ny fanay masina sy niafy ireo apôstôly ry fiangonanao ry fiangonana kristianina ry olon'Andriamanitra rehetra mila mandray ny fanay masina sy niafo isika tsiraray avy isambatan'olona eny hoy aho na dia ianareo samba tonga eto azy raha tapa-kevitra anao fa ho an'Andriamanitra ho an'i Jesosy dia izay mila mandray ny fanay masina sy niafo ihany koa ianao rehefa milatsaka amintsika ny fanay masina sy niafo dia izay nitranga tamin'ireo apôstôly nitranga amintsika hiala ny tahotra maro amintsika ingeno kristianina tena kristianina fa saingy tsy mahasahy mijoro vavolombelona menatra be ijoro vavolombelona any ampiasana azy raha misy mpiara-miasa miteny aminy hoe fangandry mpivavaka be tsy hoe mpivavaka be fa mba mihira ho an'je mba mihira fotsiny ahy misy manontany hoe fahaizanareo vavaka nga mahasamy teny izy eo amin'ny RHEFI Androndrakely fa nga raha tsy laza fiangonantsika no tsy mahasahy ianao hoe ao fiangonana RHEFI Androndrakely any mivavaka fa nga misy laza ratsy paritaka ny ambadibadika any hoe ny pasteranareo na ny tseko raha tsy laza ve no matoka anao tsy mahasahy milaza hoe mpivavaka ao fiangonana RHEFI ao zany anefa no mitranga raha tsy mbola nandray ny fanay masina miaraka amin'ny afo anao tsy mahasahy mijoro vavolombelona zany hoe hitory teny zany moa hitory ny filazantsara tsy vitanao miraikitra ny lelako ka tsy mahay mitory teny aka tsy mahay milaza ny zany tory teny zany aka ry havanao tsy vitanao tokoa zany raha tsy mbola latsaka taminao ny fanay masina sy ny afo ka hoy aho hoe mila mandray fanay masina sy ny afo isika satria ny fijoroana vavolombelona ny fitoriana filazantsara dia asa tsy maintsy ataontsika izany mandra-piavan'i Jesosy eny amin'ireo lanitra asa tsy maintsy ataontsika izany asa tsy maintsy tsy safidy fa asa tsy maintsy ataontsika izany mandra-piavan'i Jesosy eny amin'ireo lanitra amen amen aoko fantatsika rehetra fa ny sitrapon'Andriamanitra natao iainantsika nge dia isika mandeha mijoro vavolombelona ary isika mandeha mitory ny filazantsara zany sitrapon'Andriamanitra natao iainantsika mandritra fahavelomana eto ambony tany ety amen amen ianao nge men'Andriamanitra tompon'andro velomana ny tena antony lehibe indrindra dia hoe ianao natao hijoro vavolombelona ianao natao hitory ny filazantsara zay tena antony lehibe indrindra zany no antony natoka ny Paoly apôstôly nilaza Filipiana toko 2:1-20 hoy izy fa Kristy no antony havelomako tsisy antony matoka mbola velona eto ambony tany ity atao inona fotsiny fa Kristy ny antony havelomako ary zany no antony natoka ny Paoly navita ny teny Korintiana 2:7-9 lozako raha tsy mitory filazantsara lozako aiza misy lehilahy lehibe ohatra zany ilaza loza ho an-tenany fa matoa ny teny an'izany izy fatana fa ny antony matoka azy velona eto ambony tany dia no izy tsy maintsy mitory ny filazantsara mba ho mpitory ny filazantsara mba ho mpitory vavolombelona zay ny antony velomantsika zany ny antony velomanao fa raha ohatra ka tsy ho amin'izany ianao dia efa natsony ray ho dia any aminy ianao natsony ray ho dia any aminy ianao misaotra an'Andriamanitra moa fa na dia tsy mbola mijoro vavolombelona azy ianao tsy mbola nitory teny dia mbola nomeny tombon'andro havelomana ihany hatramin'izao satria efa voasoratra ao amin'ny bokiny fa ianao io dia afaka hijoro vavolombelona
ary amin'ny alalanao dia olona maro no voavotsy. Amin'ny alalanao io dia afaka hitory filazantsara ianao, ary fantany hoe amin'ny alalanao dia olona maro no voavotsy eto ambony tany. Fa raha ohatra ka fantatr'Andriamanitra fa tsy ilainy intsony ianao, na dia androany ary atsoina hody any aminy. Atsangano tana izay tapa-kevitra hoe alao amin'izay gamantsisy. Eny Andriamanitra rery ihany malala hoe maninona ianao efa antida ohatran'io, mandeha azy manjokojoko, satria Andriamanitra mbola mahafantatra hoe amin'ny alalan'ity lehilahy antida ity dia mbola misy olona afaka nyvonjeny 3, 4, 5, 9, 10. Amen. Fa raha ohatra ka tsy zany dia tsy nomety manandro velomany ianao. Hijory vavolombelona aminareo ingahy nisy vehivavy anankiray, madama anankiray, tena tsy tiany mihitsy ny fivavahantsika, tsy tiany mainty mihitsy ty fiangonantsika ity, ary mavita mamoaka vava ratsy mihitsy izy. Tsy amin'ny hafa amiko raisaratsy za pastera, fa mavita amin'ny loabava miteny zavatra tsy izy amiko izy. Fa ka fiangonanareo ihany tena fiangonana zay ko nge mampivavaka amin'izany sady miteny mivindavinda. Aiza misy mpivavaka mivindavinda rehefa miteny ratsy vava dia tsy niteny fivavahana tamin'ny tsony fa nazany ary mianjonanjona izy. Rehefa mahita indrindra ka solavaka ny teniko miresaka fivavahana dia mianjonanjona. Ray saratsana hoe za zao anaovan'izany olo zany fietsika ohatr' zany, ohatra tsy mampino, zany ny ainany zany ny ainany. Fa isaoran'Andriamanitra ndray andro namangy azy ny fanan'Andriamanitra. Ndray Alakamisy nitra ny varavarany teo izy dia namonjy fotoana tato, dia teny eo ihany tapa-kevitra ho an'i Jesosy, dia nanatona izy dia zao ny teniny, zao pastera ato aminareo ny Andriamanitra ozy izy, hivavaka ato aminareo ozy izy. Tena tsy nanakambara be dia be tamin'ny tsony satria le olona tena ratsy toetra, ratsy fijery, ratsy vava tamiko nololobava tamiko indray hoe ato amin'ity fiangonanareo ty Andriamanitra. Andro Alakamisy andro zay tena misaotra ny tompo aho hoe tsy hain'Andriamanitra atao hoe rehefa tiany vonjena ny olona dia voavonjeny vitiny. Dia zaho tsy tena hivavaka ato mihitsy tsy mbola lazaiko aloha ny zanako, satria ny zanany rehefa mifokisany tsy mila mandalidala vavakany anareo, efa mifokisa, efa nitenitenenina, satria nisy tamin'ireo zanany reo fa niôdiôdy tato, fa dakany re mandeha nataony tsipaka mbava fo, tsy niditra ny varavarany ty toerana ity intsony. Dia tamin'iny andro Alakamisy iny sedra nakany feno rivo izy fa misy tany novidiny tany, dia hoe andeo any amin'ny pastery nirina mba hivavaka any amin'ilay tany vidiko. Dia mandehanao fa zao ny tranony, zao momba azy, zao ny toerana misy azy, tia ny telefony atsovy izy, dia tany izy. Dia mbola resaka tamin'ilay pastera tao izy hoe resy lahatra fa ato amintsika Andriamanitra. Dia miangavy anao izy mba hivavaka any amin'ilay tany vidiko. Dia eno izy pastery nirina, raha mbola teo ampiresahana dia nitambotsitra izy dia maty tao an-tranony pastery nirina. Dia tonga saina hoe androany izy ny tapa-kevitra ho an'i Jesosy, dia nanina androany izy ny maty, satria voalohany tiany Andriamanitra vonjena izy, tiany Andriamanitra vonjena izy. Fa ny anankiray faharoa, Andriamanitra malala hoe tsy havita ny zavatra tiako ampanaovina azy izy, hoe hijory vavolombelona na hitory filazantsara, mety mbola takemitra tapoka indray izy raha mifanojo amin'ireo tsaiko izay olona niaraka tovy toetra taminy. Dia hoe Andriamanitra hoe allo atsoko amin'izay izy satria efa voavonjy ny fanahany. Misy antony mahatonga anao mbola velona hatramin'izao, misy antony mbola mahatonga anao velona hatramin'izao. Ny antony ianao tian'Andriamanitra mbola hijory vavolombelona, ianao tian'Andriamanitra mba hitory ny filazantsara. Ary ianao ke tsy voatery hoe hitatatata eny anamotana hitory ny filazantsara, tsy voatery makany, tsy voatery ianao hoe hitsakana ao anaty taxi be dia
hitory filasan-tsarao na hitory vavolombelona fa na dia ianao miara-piaraperaka amin'ny olona tsy haiko hoe aiza miara-piaraka amin'ny olona amin'ny seza eny dia eo le olona mitantara hoe tena enjany ty fiainana ity a mafy ty fiainana ity a tena tsy zaka lanjainy itsony a sarotra tena mila mpamoy fo mihitsy zay ny resany eo ianao tsy ombona aminy ratsy ny fiainana mafy ny fiainana mavesatra fa tonga dia ho ianao hoe azafady madama fa manana vahaolana tsara ho amin'izany aho vahaolana inona eo anao manomboka mitory vavolombelona kasiny amin'i Jesosy eo anao manomboka mitantara tsotra sy fohy kasiny amin'i Jesosy fa hiasa ny herin'Andriamanitra amin'ny alala fitoriana vavolombelona amin'ny alala toriteninao aminjena ny olona io teka mafan'Andriamanitra isika hitanao rehefa mandray fanamasin'ny hafanao dia vitanao daholo zany rehetra hidry zany tsy sarotra aminao zany da mbola teka mafan'Andriamanitra isika asivy mapiany teka halleloia ry hafanao ny sitrapon'Andriamanitra dia zay mila mandeha mijoro vavolombelona sy mitory filasan-tsara isika zany no antony natokan'Andriamanitra natoka Jesosy na nafatrafatra andreo apôstôly be dia be ireo sitrapon'Andriamanitra fa lehibe indrindra dia hoe mandehana ianareo mitory filasan-tsara amin'ny olombelona rehetra mandehana ianareo mijoro vavolombelona ambarao ny amiko amin'ny olombelona rehetra Marka 5:12 misy an'izay teny zay amen ary zany teny nataon'i Jesosy tamin'ireo apôstôly zany mbola teny ataony amintsika manaka ankehitriny zay ny sitrapon'Andriamanitra lehibe indrindra sady anisan'ny voalohany natao iainantsika amin'ny maha-olon'Andriamanitra atsika amin'ny maha fiangonana kristianina atsika ary no io asa miandry atsika io fahafantarako azy ary tena marina le izy zany no antony natokan'Andriamanitra nampitondra an'ilay faminaniana an'Isaiam-paminany ho ambara amintsika tatoato nandritry ny seminaira tamin'ny herinandro reny satria nahoana satria tian'Andriamanitra hijoro vavolombelona isika tian'Andriamanitra hitory filasan-tsara isika hoe amin'ny alalantsika dia ireo olona marobe mbola anaty aizina dia anatona an'ilay fahazavana dia tsika zay nataon'Andriamanitra fahazavana ahoana ho ilay faminaniana zao voasoratra Isaia 40:1 vakina amin'ny anaran'i Jesosy Isaia 40:1 mitsakana miazava fa toka fahazavanao ary voninahitra Jehovah efa posaka aminao 2 fa indro niazina manarona ny tany ary ny azipety manarona ny firenena fa aminao kosa loha mpitsany Jehovah ary aminao nisehony voninahitra ry hafanao efa nataon'Andriamanitra fahazavana itsika vao nalotena ho an'i Jesosy ianao dia efa naposak'Andriamanitra taminao ny fahazavana fa saika indrisy so iaho jiro isika fa jiro mbola mipetraka any anaty vata ankehitriny tena nafatrafatra hoe amp'izay mitsakana amin'izay ianareo mialao anaty vata mitsakana asehoy ny fahazavanareo mitsakana ary eto anatrehan'ny reo olona ao anaty azina ny fahazavanareo mba tokandreo olona ao anaty azina satria aizina no manarona ny tany aizipety manarona ny firenena dia mba tokandreo olondreo anaty azina hialo anatin'ny azina dia anatona ilay mazava be dia be ngeny olona mahafantatra fa ao anaty azina izy fa sainga ahoana moa fomba ialany eo satria tsy mahita hazavana mba hatonina izy dia zao zany ny vaninandro natao hisehontsika mba hampifatsika mampiseho ilay fahazavana atao amintsika zao ny vaninandro ka dia hoy aho hoe mitsangana miseho asehoy amin'ny olona rehetra ao anaty azina ny fahazavanao ahafahany manantona anao ka hovonjena
amin'ny alalan'ny fijorona vavolombelona ataonao izy na ovonjena amin'ny alalan'ny fitrinao ny filazantsara izy. Halleloia, halleloia. Dia ankoatran'izany rehetrarehetra zany a, Jesosy mihitsy no maniraka atsika, tena maniraka atsika ho amina mission spéciale. Inona le mission spéciale? Mba ho fahazavan'ity zao tontolo zao ity isika. Efa hainareo tsara ny voalazan'i Jesosy Matthieu 5:12. Ianareo fahazavany zao tontolo zao. Ianareo fahazavany zao tontolo zao. Tsy azo afenina intsony ianareo. Ianareo ny tanàna miorina tampon-tendrombohitra. Tsy azo afenina fa mila aseho io voasoratra io. Dia zao ny teny nataon'i Jesosy. Enao tsara resaka tamin'Andriamanitra raina izy. Zay voalaza amin'ny Jaona 7:14. Raha eo vita ozy izy a ny mission nampanaovonao ahy tety ambony tany. Satria ny rahanao ety ambony tany ao mba ho fahazavany zao tontolo zao. Vita zay missionko zay. Ankehitriny aho andeverina any aminao. Ka zao no ambarako aminao ray. Tahaka nandranao ahy ho amin'ity zao tontolo zao ty no andrako andreto ihany koa ho amin'ity zao tontolo zao ty. Andao nge sokafy eo amin'ny 20 io Jaona 7:12 ihany. Tahaka nandranao ahy ho amin'izao tontolo zao raha eo no mba nandrako azy kosa ho amin'izao tontolo zao. Itsika rehetrarehetra io zany a, dia izay mihitsy missiontsika eto. Jesosy ny raha ny ray mba anao mission spéciale eto ambony ity tany ity ampiseho ilay fahazavana. Dia tsika ihany koa irany Jesosy ho amin'ity zao tontolo zao ty mba ampiseho fahazavana. Ary Jesosy io mialohan'ny nanaovana ilay mission dia nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery izy. Zay mahatonga Baiboly mitantara hoe dia niverana kany Galilea Jesosy niaraka tamin'ny herin'ny fanahy masina. Ka ny hery tao Galilea lazana. Dia zay ositra nasoran'Andriamanitra ray an Jesosy zay, zay no afindran Jesosy amintsika. Ary ositra io no antsoina hoe batisa fanahy masina sy ny afo. Ho amina mission spéciale isika. Amen. Ka dia mila mandray mibatisa fanahy masina sy ny afo isika mba ho vitantsika ihany koa io mission io. Dia ho hiteka mafan'Andriamanitra isika. Raha mbola misy mafy no zany dia ataovy ihany. Jesosy, 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 tia anay, momba anay, mandrakizay, sa tsy zany ve? Dia zao ary, mba hatoka antsika fiangonana RHEFI, mba hatoka anareo izay manaraka zao fotoam-pivavahana zao any tokantrano, ho say hitsory vavolombelona, ho say hitory ny filazantsara. Tsy mianatra ny laza hoe efa manana n'ilay mazava atao anatiko ao. Mba hatoka antsika fiangonana RHEFI atsapa ary oresilahatra fa mila miasa ao an'Andriamanitra tokoa isika. Ary indrindraindrindra mba hatoka antsika fiangonana RHEFI ahita fahombiazana, ahita vokatra be amin'ny asa fampona izay atao. Satria isika tsy maintsy miasa, tsy maintsy miasa ianao e. Tsy maintsy miasa ianao. Tsy afaka ilasa mihitsy ianao hoe za tsy asa ka. Za tsy asa Andriamanitra. Teneniko Andriamanitra za tsy asa. Teneniko raha masaka eo za tsy asa. Inona raha mety ataon'Andriamanitra hiteny anao za tsy asa e. Tao zay ataonao. Tsy maintsy miasa isika. Dia mba hatoka antsika omby sy hamokatra. Tsotra, mila mandray fanahy masina sy ny afo anao androany. Mila mandray zay niraisin'ireo apôstôly anao androany. Halleluia, halleluia. Tena mampientanentana mieritreritra ny zavatra tranga tamin'ny andron'ireo apôstôly. Satria rehefa latsaka fanahy masina sy ny afo dia ilay nitantarako taminareo hoe tonga dia niala ny tahotra. Le tahotra mahatonga ny apôstôly tsy mahasamby tory vavolombelona. Le tahotra nahatonga andreo apôstôly tsy mahasamby tory filazantsara.
le tahotra mahatonga andreo apôstôly tsy mahasamylaza hoe efa manana ilay mazava izahay tonga dia nialy zany dia teoneo ihany dia eo amin'ny baiboly hoe nitsangana Petera sy ndraiky amby folo lahy nitsanga Petera sy ndraiky amby folo lahy tonga dia tanteraka ilay voalazany Isaia 40:2 hoe mitsangana miasa va fa efa tonga fahazavanao ary vonary Jehova efa posaka aminao tonga dia tsanga Petera sy ndraiky amby folo lahy teo mason'ireo vahoaka be dia be ny natahorana ny joro vavolombelona sy nanambara ny filazantsara. Amen. Amen. Dia tena rahabaky teny mihitsy lay voalaza faminaniana Isaia 40:2 andonge vakitsika aloha zay Isaia 40:2 zay zao voalaza ary zao no tonga any aparana Andriamanitra no miteny io ny tendrombohitra misy ny trano Jehova dia orina eo atapony tendrombohitra tsy izay fotsiny ary asandratra ho avo noho ny avoana izy asandratra avo mba ho hitan'olona rehetra ilay fahazavan'ilay fiangonana dia teny farany io ary nijety izy rehetra hitany zotra ankany reo zao anatin'ny aziny hitany zotra ankany dia tamin'ny fotoana ny latsamy falay masy ny hafa tao amin'ireo apôstôly dia tanteraka io teny io Asa apôstôly 2:9 ary noho ny re zany feo zany dia niangona ny olona maro niangona tao amin'ilay toerana ny latsan'ny falay masy sy ny hafa niangona tao amin'ilay toerana nandraisan'ny apôstôly falay masy sy ny hafa tanteraka ilay teny ary nijety lesa ozy izy hitany zotra ankany anatonanao zay ny mampiatany entana foko ry havana hoe mila mandray falay masy sy ny hafa malaky dia malaky isika tsy efa hatramin'ny ela fetsika no naniry hoe amabo ny olona eto Antananarivo eto Madagasikara mba ho an'i Jesosy mba ho an'Andriamanitra fa tsy mbola tonga amin'ilay tena titsika tongavana isika fa raha milatsaka amintsika androany ny falay masy miaraka amin'ny hafa reo olona na dia io androndra io ary miala eny tokantrano ihany miazakazaka hitady famonjen'Andriamanitra amin'ny alalantsika ataovy amenna mafy be raha mbola misy mafy noho izany dia ataovy ihany arahantsika teka sorakoraka halleloia tsy miova Andriamanitra tsy miova Jesosy tsy miova ny fanay masina tsy miova ny programan'Andriamanitra mikasika ny ambatisa fanay masina sy ny hafa mila manapa-kevitsika ny mampiseho etaeta ny mampiseho faniriana andray mibatisa fanay masina sy ny hafa izy io mantsy misy natao hoe anjara toeran'Andriamanitra fa misy natao hoe anjara toerantsika efa haitsika rehetra zao fa Jesosy no mpanasitrana Jesosy no mpamaolana Jesosy no mpitondra fitahina dia inona ny zava-misy mila manatona Jesosy isika fa tsy hoe tsika mijanona eo dia hoe manatona ianao Jesosy raha ohatra ka ianao mpanasitrana raha ianao mpamaolana manatona ianao raha ianao mpitondra fitahina manatona ianao tahaka ny ataon'ny olona sasany pastera marary zahay pastera manaolana izay pastera misy fietsonjavitra tahaka izao atao tokantranonay dia ho iaho hoe tongava ianao ary amin'ny alady zao dia manatona tsy afaka makany pastera fa raha mety ianao makaty etoko ny lasantsinao omeko frais taxi be ianao omeko frais taxi ianao dia ho zako hoe tsy azony olona mihitsy le izy le sitrapon'Andriamanitra ahoana Jesosy matito faraika amby volandiny fa 20 hoy izy ianareo lavitra be ry marary ve ianareo manana olana ve ianareo miasa fatra ve ianareo manatona makanesa ty amiko zay ny tena ataon'i Jesosy fa tsy hoe eny ary andeha natonanareo tsy miavinavina Jesosy tsy zany mihitsy fa ianao zay marary ianao zay manana olana ianao zay mandalo ady ianao zay mila fitahina sy famonjena ianao mila manao dikana manatona Jesosy
fa rehefa tonga eo aminy ianao omeny fitsarana ivoaka avy ao anaty le herin'Andriamanitra manasitrana, le herin'Andriamanitra mamaolana, le herin'Andriamanitra mamoaka anao mpandresy, le herin'Andriamanitra mitondra fahasoavana be. Halleloia. Ilay nijoroako vavolombelona taminareo. Raha ohatra ka tsy niala tany amin'ny hôpitaly, le RHEFI-mpanafahana natondra ny zanany vavy izay marary, dia tsy sitrana ny zanany vavy, fa mety maty mihitsy azy. Fa dia resy lahatra izy tamin'ilay fijoroana vavolombelona, nataon'ilay bavaka tato amintsika, ilay mpandrafitra. Dia nandray décision ilay RHEFI-mpanafahana, nangataka permission mba hivoaka ny hôpitaly satria fa 3 volana mahery tao amin'ny hôpitaly. Ka rehefa tonga teto, ny asa ny herin'Andriamanitra sitran'izy. Amen. Mitovy amin'izany. Tsy hoe ianao miodrika fotsiny eo, izay ataonao Andriamanitra fa zaho miodrika eto. Izay ataonao. Fa ianao mila mangetaheta. Izay ny tena nataon'i Jesosy. Raha misy mangetaheta aoka izy anatinahy, ka hisotro, fa hisy ondry rano fialam-boboka ao anatiny, ary ny fanahy masina izay omena ho an'ny olona no nambarana tamin'izany. Mila mangetaheta ianao, mila maniry ianao. Ka hivavaka tsika rehetra ho arak'izay nanetanako izay. Androany miandrandra isika fa raha mandatsika fanahy masina eto Andriamanitra dia azo natao izay nataony tamin'ireo apôstôly hoe possible hisy lela mitarena hafa koa petraka eo amintsika. Vitsy manao amen na tsy mba linany amin'izany ve ianao? Na ihany koa tsy lela mitarena hafa fa tahaka ny seho tao amin'ny fiangonana nisy pasteur Ameltary tany Indonezia, izay fiangonana ivelan'ny vilona ambanivohitra tany amin'ilay hoe Timor, Nosy Timor, fiangonana kely latsaka amin'ny fanahy masina miaraka tamin'ny hafa. Tsy hoe lela mitarena hafa tahaka tamin'ny andron'ireo apôstôly no nitranga, fa le trano fiangonana andro hariva ny andro dedadedan'ny hafa. Dia zany na tonga amin'ny pompier tao amin'ilay tanàna, tonga andeha hamono an'ilay hafa. Ny olona tao tanàna, hoy pasteur Ameltary, tondra so ambavotra amin'ilay tanàna, tondra so misy rano miaraka amin'ny zinga, fa may hono trano fiangonana. Nitra ny pompier hono tao amin'ilay trano fiangonana, gaga zareo fa tsisy afo mirehitra ao trano fiangonana. Fa olona mivavaka ny hitany tao, resy valo, ireo olona rehetra tangorona teo, nisika tao trano fiangonana, ary lasa mpino kristianina, lasa nandray mifanahy masina ihany koa. Zany zavatra nitranga. Dia hoy aho hoe mbola afaka hitranga ny zavatra tahaka izany ato amin'ity fiangonana ity. Mila mangetaheta isika. Zavatra nitranga ihany koa tao amin'ny Kornelio sy ny fianakaviany. Dia nitranga rehefa latsaka fanahy masina dia niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy rehetra. Dia inona ny sitreo? Nankalaza an'Andriamanitra izy rehetra. Tsy hoe niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra fotsiny tahaka ny arak'izay nambarako izay, fa izy rehetra natsapa ny hery fanahy masina tao aminy dia nankalaza an'Andriamanitra. Tahaka zavatra tranga tao amin'ny fiangonana tany Efesosy. Rehefa latsaka fanahy masina dia niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo, dia lasa naminany izy rehetra. Zany fisehony rehefa milatsaka fanahy masina miaraka amin'ny hafa. Tamin'ny andron'ireo apôstôly ihany koa, voalaza amin'ny asy apôstôly toko faha-efatra dia faraika amin'ny telopolo. Andoka hoe vakitsika vetivety izay teny izay. Rehefa latsaka fanahy masina dia niofitrofotra ny trano miangonana, tahaka an'ireny nandalovana horohorontany ireny. Dia androany zao tsy haintsika hoe inona ireny no ataon'ny Andriamanitra. Latsaka fanahy masina dia hiteny fiteny tsy fantatsika rehetra. Dia hisy lela mitarena hafa eo ambonitsika tsiraray avy. Sambatra betsika raha izay a. Sambatra betsika raha izay a. Sa hoe misy afo mirehitra eo ambonin'ny tafon'ity trano fiangonana ity. Sambatra betsika raha izay a. Sa misy endrika hafa izay tsy haintsika fa Andriamanitra malala. Fa ny anjarantsika andao hivavaka. Andao hivavaka. Apetra amin'ny fonao tananao. Dia ondreny ny lohanao. Andao hivavaka. Andao hivavaka. Samy mangina aloha. Dia samy
mampiseho etaeta amin'Andriamanitra ao anaty hoe Jesosy io tsisy ifamaliana intsony izy ity fa natao hiasa ho anao ao hijory vavolombelona sy hitorina ny filazantsara ary ampiseho an'ilay fahazavana izay efa nataonao eo amiko miaraka resy latrany amin'izay tsika mba ahafahanao manatanteraka an'izany anefa satria afaka manatanteraka an'izany ianao dia manany etaetandray mifanahy masina miaraka amin'ny hafa hivavaka ilobavatsika rehetra eny na dia ianareo any tokantrano azy afaka mivavaka ny tokantranonao any afaka mandoalika dia avy aloha mifanahy masina ilatsaka ampitenao teny tsy fantatry dia miteneny ametraka lelafo eo ambolilohanao izy bravo be tsy haiko izay endrika isehoany fa dia hivavaka sika rehetra ary aseho ilay etaeta ao anaty tsy bitsibitsika fotsiny fa etaeta ao anaty samy mivavaka be azy samy manokatra ny vavany samy mivavaka be samy manokatra ny vavany samy manokatra ny vavany tonga dia mivavaha isika rehetra tonga dia mivavaha isika rehetra sokafa ny vavanao anao batisa fanahy masiny afo antsika rehetra Andriamanitra ka ny voalohany tsapanao amin'izany dia ianao ampitenena ny fanahy masina amin'ny teny tsy fantatra akoatran'izany possible isy lela mitarena afo eo ambonitsika possible ankalazan'Andriamanitra ianao possible aminany ianao tsy haiko izay zavatra hafa azon'Andriamanitra tanterana eto fa ho ataon'izany samy mivavaka araka izany tsika rehetra raha mbola misy avoavinao zany ny feonao entinao maneho etaeta sy faniriana mba ho vita batisa fanahy masiny hafa dia ataovy ihany ataovy ihany ataovy ihany ataovy ihany samy mivavaka amen 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 avy aloha mifanahy masina ampiteny anao fitezay tsy mbola hainao arabaka teny tsy hainao akory zay tena aloka vavanao fa ny fanahy masina zay efa milatsaka aminao no ampiteny anao amin'ny fiteny tsy fantatra ampiteny anao fiteny zay tsy mbola hainao ary iaraka amin'izay ny afo iaraka amin'izay ny afo samy mivavaka araka izany tsika resy fanahy masina resy fanahy masina resy zany amin'ny androany ety resy fanahy masina amen 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 loarina ao anaty fonao manao etaeta ny andray mifanahy masina miaraka amin'ny afo loarina ao anaty fonao aneo etaeta andraisanao mifanahy masina miaraka amin'ny afo Halleluja, halleluja. Sokafa ny vavanao ianareo tokantrano any sokafa ny vava atsaka ny tananao maneho finoana fandray mifanahy masina miaraka amin'ny afo anao andray mifanahy masina miaraka amin'ny afo anao samy mivavaka mafy afaka mitsangana anao raha hitsangana afaka mandoalika anao raha mandoalika toizy mivavaka toizy mivavaka toizy mivavaka halleluja 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 lehibe ianao afaka mitsangana anao raha matery am-panahy dia mitenena fiteny tsy fantatra afaka mandoalika anao raha hoy ianao izay ny tokony ataoko
mitenena fiteny tsy fantatra resa fanay masy miaraka amin'ny afo amen 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 halleluja 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 Andriamanitro miaraka aminay eto anao manapatisana iafanay masin'ny afo anao manapatisana iafanay masin'ny afo anao amen dia mangina ange isika mangina isika dia rehefa milatsaka fanay masin'ny afo dia hoeninao sy tsapanao misy dika zay teniko zay hoeninao sy tsapanao fa isy fiadanana ary afaliana miboboka ao anatinao ao rehefa milatsaka fanay masa sy ny afo dia isy fiadanana ary afaliana miboboka ao anatinao ao miomana andray izay fatsapany zay amin'ny androandroany ity finoana no nanambarako an'izany ary inoko fa raha mino anao dia ho tsapanao ny famarinana zany eo amin'ny fiainanao atsakany any tananao raiso ny fanay masina zay ametraka fiadanana sy fifaliana be ao anatinao ao maro amintsika no hiteny avy teny tsy fantatra dia isy fifaliana iboboka avy ao anatinao tena ianinao mihitsy faly anao tena ianinao mihitsy ilay afaliana ianinao mihitsy ilay afaliana ho tsapanao ilay afaliana amen 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 resa zany resa zany amin'ny androandroany ety resa fatsapany zany akoatrany hoe hiteny amin'ny teny izay tsy mbola hainao ianao hiteny amin'ny teny tsy fantatra dia isy lela hipetraka lela mitarenafo eny amboninao na ianao kalazan'Andriamanitra na ianao aminany na ianao atsapa afaliana miboboka ao anaty mety ho gaga na manao akaikinao fa tsy tananao tsoa zany afaliana zany fa hita soritra hitany olona hita soritra hitany olona resa fahasoavany zany resa fahasoavany zany resa zany halleluja ary zay mahita anao faly ravo miboboka faliana ho faly akio izy ho faly akio izy amen efa maromaro ianareo no hitako sotra ty alory ety fa misy afaliana be miboboka ao anatinao ao fa maromaro ianareo matsapany zany hitombisa izany hitombisa hitombisa izany halleluja 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 resy le fahasoavana resy le fahasoavana toetra aminao ny fiadanan'Andriamanitra hitoetra aminao ny afalian'ny lanitra resy zany amin'ny androandroany ety halleluja 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 misy sotr'Andriamanitra usutro midina eto amiko iana raha mbola afaka mira mafimafy kokoa ianao fa mety atsika voninahitra an'Andriamanitra dia atao viany zany usutro ho anareo mpidely asandrato avy ny feo asandrato avy ny feo ho atsika rehetra asandrato avy ny feonao amen 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 midina fanay masina mameno ianao entana miaraka amin'ny afo mameno iaza amin'ny fiangonana zao ianao miaraka amin'ny afo halleluja
misy mafino zany mihira voaka mafanao ataovy any. Misotranao ao Andriamanitra ny amin'ny fitiavana lehibe zay nitiavanao anay rehetra tonga eto amin'ity toerana ity. Fa sitrakao ny mahita anay afaka mitory vavolombelona sy afaka mitory ny filazantsara, afaka mampiseho ilay hazavana eo aminay, ka dia nalatsakao taminay ny fanenao masina. Iainga zany zahay izao, tsy janonao anaty vaty intsony izahay amajiro anay, tsy afina any ambany farafara intsony izahay amajiro anay, fa hitsangana izahay aneo ny mahafazavana anay. Misaotra Tompo, olona maro no voavonjy manomboka izao amin'ny alalana fiangonana RHEFI eto Androndrakely. Misaotra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Teka mafy ho antompo isika, raha mbola misy mafy n'izany dia ataovy aminy. Jesosy tia anay, momba anay, mandrakizay, sa tsy zany ve? Alleluia. Andaontsika iroso amin'ny fanaterany fanatitra, andoha ampahafolo-karena isika. Tsisy pino tsy tokony andoha ampahafolo-karena izany, satria tenin'ny Baiboly zany. Ianao za manaiky pepony devoly ny fonoana ny sainao dia matahotra any aminao ampahafolo-karena. Zay koa mantsy problema raha tsy mbola latsaka fa masiny hafa dia lasa na dia fankataovanao teny Andriamanitra ary sarotra be aminao. Fa androany manaova défi anao hoe za tsy maintsy manao ampahafolo-karena, zay le défi. Hitondra ny fanalitra fanaontsika mazatra isika, rakitra ho tsika manaova amin'ny fonao rehetra, dia azadino fa na dia kely ary ny ena-tananao misy boaty ity spécial ho an'ny missiontsika. Mitsangana anao hoe tsy hoe ariary zato ve paster nitsanganako fa ty ariana lavitra be ity andianako mety atao vitan'Andriamanitra ny etaetaponao, fa voninanoana ny asan'Andriamanitra anao. Andahoary anao hira anankiray isika rehetra dia mandroso isika zay tolony ampahafolo-karena na zay nitondra ho ato amin'ity boaty ity. Mandroso tompoko. Sudah
sainareka le hira fa mijery fotsiny jery fotsiny ina skafavy atsakany tananao afafao tananao mafiany 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 lailo ambony indrindra no indositra amen indositra nataony aopoko ao oery vaovao amen 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 alleluia no indositra Alleluia, alleluia. Nataony ao apoko ao. Amen, amen, amen. Alleluia. Indústria no indústria Fanteca Alafaianteca Alleluia amin'ny anaran'i Jesosy mitondra ny afatry Jesosy ao mitsangana ianareo dia mandehana amin'izay aseho le fahazavanao aoka tory vavolombelona aoka tory filazantsara ombantsika mandrakariva Jesosy alleluia ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra heriheriana dia melony sarantsika dia amin'ny 12 ora mbola misy fotoan-dehibe eto iarahantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Razafilalaina enceinte dia amin'ny 2 mbola misy fotoan-dehibe eto iarahantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Emile olona manana fahasoavan'Andriamanitra ireo ary hafa mihitsy ny zavatra omen'Andriamanitra anareo amin'ny alalan'ireo aoka zava-dehibe amintsika famonjena fotoana amen dia zao ary andoatsika betsakanana anao hira tena mba hifaliana iraviravolo zany olona ray fanamasa zay ka tsy mbola malahelo andeha vokatrano mbola mavesatra fa tena misy hafaliana be ao anaty ary andihizana tena hifaliana tena andihizana mahay dahotsika rehetra zary mahay amin'izao taonako izao ka hoana ianao tsy mahay alefa azy vitsy zay dia vavaka marina fotoana isika
jesosy anao misy afo mandoro ao anatinao ao raha mila herinaina ny andronao sisy ho ataony batisa ho ataony batisa fa ny fanahy elano ny andranao hoe mba ho azo ny ampiasaina mba ho azo ny ampiasaina mijoro ao an-trano ao fao jesosy zao mila herinaina mila herinaina mila herinaina atramizay ho ampofe mirehetra aziny panjakane tonga ny vagakana mafanafana mirehetra daolo za rehetra lalovanao ny fonao anatin'ny afinyafa ao anatin'ny fonao tsisy salasalana mijoro de mandehana omeny fahefana omeny fahefana omeny fahefana Jesus não batizare família mireja amia sifanae amia ve sifanae vadani batiza mireja Andiamo céu a fuga, mireja miuca nuca, mireda, venere la zanzane, a tana parantane, mireda, Jesus não batizare, mireja, amia, sifanae. Guardoni batisa mireda tehaka mafy be ho an'i jesosy ivavaka tsika tompoko misaotra ry Andriamanitra rainay malala rainay zay ny an-danitra misaotra ny amin'ny fitahinao manokana nataonao ho anay fiangonana tamin'ity androandroany ity fa dia niteny taminay ianao sady nanentana anay mba handray ny fanemaso sy ny hafa ary nandatsaka izany taminay ianao ka dia misaotra fa dia ndreto izany zahay hitsangana ampiseho ny mahafahazavana anay hijoro vavolombelona hitorony filazantsara ho famonjenany andreo olona izay mbola ao anatin'ny aizina ho amin'ny fombiazana ane zao fiangonana izao ny tanany tsiraray avy amin'ny tananay ho tahinao manokana ho fanasitranana ny olona izay marary fanesorana andreo olona izay azo ny hery ny demonia ary ny teny zay alokan'ny vavanay dia homba ny herinao ka mahatonga ny olona ho vovonjy ihany koa misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana vavaka amen.